tany amin'ny toalety ihany namboaka. Za milaza aminareo, milaza amin'ny zavatra anareo tokana rehefa tonga iny hoe rosoroa iny, inona zavatra ny trango? Tsy maintsy mivavaka aho. Inona zavatra ny trango? Mitady toerana aiza ny vavaka tsy misy. Tany amin'ny toalety ihany namboaka. Mivavaka. Dia isaorantsika Andriamanitra satria mivavaka dia ozy izy zao hoe tsokana kany le rivotra tsy avy ny orana ankehitriny ary nafahatsika mifety ny ravoravo naray any barea tsika rehetrarehetra satria dia tahin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Tany amin'ny toalety no nandohalika nivavaka hoy ny filopirenena Andrajoelina petraka ihany koa ny fanontaniana hoe move nanaraka nandeha nandohalika nivavaka tany amin'ny toalety ihany koa ireto mpinono mpisolelaka amin'ny alalan'ny sary izao. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Hitantsika manko ny fanokevitra tsy vahiny amintsika ny fanokevitra ataon'ny filopirenena Andrajoelina mahakasiky ny toetra raha am-pirenena sy ataontsika hoe manao manipulation amin'ny vahoaka rehetrarehetra indrindra reto mpinono mpisolelaka reto mety nanaraka anazy nandeha tamin'ny toalety ihany koa ngamba reto nandohalika nandeha tany amin'ny WC na rehetrarehetra any satria mety fanahenoheno fofony WC tany zareo nandohalika tany miaraka amin'ny filopirenena Andrajoelina satria hatreto aloha hatramin'izao manaraka na miheno baiko ny filopirenena Andrajoelina izay nandeha nandohalika tany amin'ny WC. Tsy tena ivalapatrana amin'ny WC zay tenenteneny zay tsika satria zay manko novoizina amin'izay angamba ny voaka malagasy hangoraka sa hoe halemy fo fa tena hoe mpivavaka mihitsy zany filopirenena Andrajoelina zany. Amin'izao fotoana zao manko zareo manao fihetsiketsehana amin'ny 580 taona manko ny niverenany fahaleovan-tena antsika malagasy antsika Madagasikara amin'ny 26 juin ho avy izao dia manao fihetsiketsehana zareo eo ny resaka ataontsika hoe hisy spectacle ngizabe izay atao amin'ny barea ireo hira-piderana na hira fivavahana amin'izay tantaratra hoe tena kristianina mafatrapo ity filopirenena Andrajoelina ity ary tena mpivavaka fa tsy tia raha ratsiratsy na tsy mpiatsara velatsy tsy mpandainga fa manao ny marina sy ny rary sy ny hijiny tsy manambotry firenena miaraka amin'reto olona naman'reto mpisolelaka ny Orange TGV sy ny sisa hitantsika amin'ny alalan'ny sary zao manko fa hoe ao anatin'ny fankalazana ny faha 580 taona ny verenany fahaleovan-tena ny Madagasikara dia ho tanteraka zany ny ataontsika hoe ny hira-piderana zay atao zareo zay eo etsan-daniny zany nefa hitantsika manko fa amin'izao fotoana zao dia nandeha nitsidika teny amin'ny CCI Vato ny filopirenena Andrajoelina mahakasiky ny hoe fizahan-tany ho avy ny tetikasa fananganana ny hôtely goavana 5 étoiles misy 5 hanorana hôtely lehibe 5 étoiles tsika misy 5 farafahakeliny isika afaka volana vitsivitsy mba hampiroborobo ny fizahan-tany eto Madagasikara hoy ny Andrajoelina androany maraina teny amin'ny International Tourisme Fair Madagascar 2025 izay hitantsika manko fa hanangana hôtely 5 étoiles. Petraka ny fanontaniana hoe zany tokoa ve no anjara asany fitondram-panjakana zay tarihinareo filopirenena Andrajoelina sy ny frongofongon reto sy ny mpisolelaka reto. Petraka ny fanontaniana ho anareo Orange sy ny reto misy manko olona miteny fozahorana atsika tsy hanambany olo hoe fozahorana tsy fozahorana fa amin'ny alalan'ny zavatra ataory zareo sy zavatra teneny zareo ihany no zavatra ataory zareo zany no tenentsika amin'izareo fa hoe anjara asany fitondram-panjakana ve manao resaka hôtely na 5 étoiles sa misy fofofofony satria zanakinao nanao hôtellerie tany ampitan-dranomasina dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny rehetrarehetra zareo tena marina mialokaloka ao ambadiky ny reto mpamatsy vola reto fa izy tokoa moa tena tompony raha ohatra ka hoe hanao 5 étoiles zay
ny mpitondra fandrakana ve any fanjakana malagasy ve zany 5 étoiles hôtely zany sa aniza zany atao hoe tsy misy fangaraharaana tsy mangarahara zany fitantanam-bola fitantanam-pirenena zany ane mahatonga antsika miteny eto tsy sasatra miteny tsy miresaka eto olona rehetrarehetra tsy haitsika ny olona tsy miteny na olona mpanohanany anjaran'ny zareo zay fa nanjarantsika ihany dia miteny rehefa misy zavatra tsy mety mba rarisitsy mba marina ve zavatra teneny filopirenena Andratjoelina fiatsaram-belatsiny no misy eto amin'ny tany tsy firenentsika dia notsika ve fa hoe nandohalika tokoa izy tany amin'ny WC tany amin'ny toalety nandohalika ny vavaka dia mino an'izany ve tsika nisy tokoa ve zany tsy zany atao hoe mampiesina ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ireto ihany koa tena mampiesina manampitrotraka ireto mpinono pisolelaka reto hatramin'ny oviana zany finonoanareo sy fisolelanareo ty no tapitra nareo ve tsy mahita hoe fitondrana zay entiny filopirenena Andratjoelina ty dia tsy mandeha amin'ny loanany dia izao ndray hanao 5 étoiles dia mety aminareo ve zany sa 5 étoiles zay hipetraka amin'ny 5 étoiles eo ve nareo ataontsika hoe ndray andro fotsiny zany nareo dia hipetraka ao gratuit nareo reo le zany izy re mpinono pisolelaka reto anatin'ny sary reto manko zany mety nahazo gratuit sa hoe aniza tokoa ma izy io any vahoaka malagasy ve izy io sa ny fanjakana malagasy any mpitondra fandrakana ve ty zavatra ty sa ny vahoaka malagasy sy aniza tokoa zany ve le fotodrafitrasina zany hoe ataontsika hoe sanganasina asan'ny filopirenena afaka manao zany olo-tsotra ny toplace afaka manao an'izany na entreprise privé na afaka manao an'izany olo-tsotra any tsy haiko nareo zao afaka manao an'izany rehefa misy vola anao manao an'izany fa tsy zany mihitsy no ateratera no ataon'ny filopirenena Andratjoelina fa hoe izy any indraindray zavatra tsy tokony hoe izy zany mitokana zavatra tsy tokony mitokana izy nefa zavatra tsy tokony misy anjara asa ny fitondram-panjakana tsy tokony hijabadrabaka amin'ny zavatra privé na zavatra tokony hoe atao an'izany zany hoe misy zavatra tsy mangarahara zany hoe zareo zany tompon'io mafitsika eto ihany fa zareo tompon'io fa tsy hoe sisy hoe izanisa zany fa zareo zany le tompon'le izy ka zany indrindra mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy raha mahatsapa tenanao tenenao aloha rehefa anao tsy mahatsapa hoe mba ianao olom-pirenena zao atsika olom-pirenena rehetrarehetra tya dia anjakanjakany oloatra zao ny firenentsika manjaka zany zareo satria atenentsika zay mbola misy ireo to atao fitaovana reto pisolelaka reto tsy mahatsapa tena reto dia atsika koa mbola mangina foana hatramin'ny oviana atsika ty no hijoro hitsangana mahakasika ny toedrara misy ianan'ny firenena zany mampametra-panontaniana zany ne ho atsika rehetrarehetra ka noho izany fitiavan-tena zany no zava-misy amin'izao fotoana izao ny enjehina mako no naongana mako ny filoteoloha Marc Ravalomanina fa tia tena nefa kosa raha jerena ny zava-misy tantaran'ny firenena na dia tia tena aza isa moa olona tsy tia tena aloha zay aloha fanontaniana mipetraka antsika olombelona ambony tany eto hoe iza ny olona tsy tia tena atsika jiaby ty dia samy tia tena aoka aloha hazava zany atsika jiaby rehetrarehetra dia samy tia tena atsika fa zao le izy na dia amafetsika na dia ny tia tena aza ny filopirenena teo aloha Marc Ravalomanina eto tsy miteny hoe pro Ravalomanina filoteoloha Marc Ravalomanina hoe tena hoe ty tena misolelaka amin'ny Ravalomanina non na dia ny tia tena aza izy dia nijery antsipireny ny lahara-pahamehana ny vahoaka malagasy averintsika ndray na dia ny tia tena aza ny filoteoloha Marc Ravalomanina dia nijery ny tombotrombohoaka na hoe nijery ny lahara-pahamehana any vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny satria ny sitrakan'izany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na io klasy moyen na io ataontsika hoe ireo mpamboly ireo na ireo tantsaha na ireo amin'ny sehatra resaka rehetrarehetra zany dia misy hiteny zay hoe aleo ihany fitondrana ny Andratjoelina ataontsika hoe tia tena ihany koa izy fa raha ohatra ka hoe fijerena ny analizy tsotsotra zay tia tena Andratjoelina fa tsy mijery ny lahara-pahamehana zay na tsy mitovy anie zany filoteoloha Marc Ravalomanina dia ataontsika hoe zay manko voizin'zareo manko le zavatra zany nataontsika hoe marina tsy marina zany hoe tia tena izy fa nijery ny lahara-pahamehana angamba ijereo resaka ekônomia resaka sosialy resaka politika sy rehetrarehetra dia ianao am'izay mahafantatra hoe marina ihany ty analizitsika ty satria
ny filoha amin'izao fotoana zao Andra Joel dia tsy mahita na tsy hoe namody tsy hita zany na hoe tsy mahafantatra na hoe tsy hainy angamba na hoe tsy ahoana hoe ahoana tokoa mazany lahara-pameana zany ianareo mpisolelaka mpinono amin'ity sary ty fantatrareo ihany koa ve lahara-pamehana aloha satria ianareo saka mandeha jiro sy ranonareo nareo reto mety tsisy délestage mety tsy mijaly jiro sy rano reto mety hitenareo fa talohany nisan'izany bajery mijery statistique na mijery analyse tsotrotra tsika iza no tena nijery zany hoe lahara-pamehana ny resaka économie sy sosialy sarabamem-bahoaka zany raha tsy fitondrana teo aloha filoha Marc Ravalomanana aoka zay hazava afaka mijery tsika satria manko ny nanonganana zareo zany tsy resaka zany fa resaka hoe fitiavan-tena iza zany no ditena amin'izao fotoana zao raha jerena ny analyse tsotrotra amin'ny fiainam-pirenena amin'nkapobeny zany tsy ireo firongofirongononareo sy ny Andra Joel sy ny rehetrarehetra fa ditena satria zareo roa miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga reo ny ditena zareo roa zay nahatonga zareo atsika samy gasy dia iaditsika zany hoe gasy ty mpandraharaha nefa io araky ny vaovao efa taloha ny société orinasa mana io fa taloha tany Tamatave mizay efa taloha na dia mbola tsy ny président na tsy hoe tsy ny filoham-pirenena i Marc Ravalomanana efa nitsanga efa nanana orinasa izy fa potehina amin'reto mafia reto zareo zay mba hanjakanjaka miaraka amin'ny karana sy ny sisa na vazaha frantsay reo amizay simba ny ataontsika hoe orinasa malagasy zay fa zareo zany no manjaka tsapatsika ve zany fa indrindrindrindra reto mpinono mpisolelaka reto mba mijery statistique mijery analyse rehetrarehetra hoe iza tokoa moa no tena mijery lahara-pamehana ny vahoaka malagasy zany raha ohatra ka hoe filoham-pirenena Andra Joel nijery ny lahara-pamehana malagasy tsy nilingilingy izy amin'ny resaka fotrafotrasy na lafiny rehetrarehetra na 5 étoiles na ataontsika hoe na Lakarivo na flyover manko mba zao tsy hitako na rehetrarehetra zay ataontsika hoe fotrafotrasy sakanasa zany fa nijery izy ao ambany masina io hoe atratra tsy lavo aveleroa averimbersika ihany atratra tsy lavo aveleroa atratra tsy lavo zany hoe ao antratranao tsy vitanao tsy ninao dia mandeha anao milingilingy ariry mandeha ty mandeha ary zay hitatsika zavatra ataonao promesse rehetrarehetra zao io aza jiro sy rano fotsiny tenentsika zany tsy voafaha dia anao ve milingilingy aty fa anao anty anao ary zay ihany koa no fampizarana amintsika eto tompolasy tompo fa azo adino an-trano miabone na manao zay na manao commentaire afatsika mahatsaratsara zavatra zay mafetsika eto ianareo mpinono ianareo mpisolelaka reto tsika eto tsy maniry ratsy na soa fa tsy maintsy hojerena akaiky mombamomba anareo reo rehefa ho avy ny fotoana ao koa tsapanareo zany satria nareo tsy mahay miaina tsy mahay mijery antsipireny hoe rehefa tsy mety zalahy mialaha zay ny fomba fiasa rehefa tsy mety mialaha tovy amin'olona hoe ty fitondram-pandrakana Andra Joel ty zalahy fa tsy mamely mialaha fa tsy hoe andeha hinono jusqu'au vina ka miomana ihany koa ianareo fa tsy homandrakizay ianareo tsisy tsika moa tsy mitena atao hazalamy fa miomana ihany koa ianareo fa io samy mandalo jiaby rehetratsika samy mandalo jiaby ty samy mandalo ka miomamana ihany mahaiza miaina ihany zay no famizarana araka tenentsika zay asa dino an-trano tompolahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika mahatsara zavatra izay